Vakiny ady eo amin'ny solombavambahoaka Naivra Oldinina sy Andriamatoa Jean Irina Rafanomezatsoa filoha nasionaly ny fikambanana Afary Malagasy ametraka fitoriana ho an'ny filohan'ny Afary Malagasy ity solombavambahoaka lanta amin'ny lokony mapara ity noho ny fampiororonana nahazo azy eo ihany koa ny fisolokiana avolenta izay nataon'ny Afary Malagasy toy izao ny fanazavana. Ametraka fitoriana ho an'ny Jean Irina Rafanomezatsoa filoha nasionaly ny Afary Malagasy ny solombavambahoaka Naivra Oldinina sady filohan'ny voamera mpanadiady makasika ny olona ny fananantany eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Io no fanambarana nataony androany manoloana ny mpanao gazety taoriana ny faharesany afatra ny tariby indroa miantoana avy amin'ny filohan'ny Afary mifono fampitahorana sy fampiororona. Message alefa ny Afary Malagasy taty amiko anakoa dia misy fanambarana ataoko orinan'io. Nahazo message tany amin'ny Afary Malagasy ny tenako. Bonsoir. Resaka filatexa eo akatim-bahoaka sy nansana. Za tena mametraka fa ekeko ny enquête parlementaire sy ny fomba nitondran'ny député Oldinina sy député Rosiasy fa tsy ekeko hatramin'ny farany ny ataon'ny Datatora Kotobe sy ny CST Cyril mpono politique ary tsy andeferako fa samy vonona iaro vahoaka. Tamin'ny premier voalohany volana février enina amby folo sy roa arivo tamin'ny 17h39 nandefasana an'io taty tsy mivaliko. Izy no Datatora Kotobe fantatrareo assistant parlementaire an'ny député Rosy assistant permanent zany hoe assistant maharitra ao aminy manana karatra irakirany amin'ny asa. Izy koa dia efa ex-société io le Datatora Kotobe nandefatsany message dia mbola nahazo message indray aho androany maraina zay vakiko anareo anareo ny amalo inona ny dikan'izany. Tinona lefa ny Afary Malagasy taty amiko androany voaraiko tamin'ny ady dia atao hoe ady dia tsy mifanoso menaka eo foana isika ary samy misotro ny aleoko maty tompoko samy manana ny didy zay tsy fantatro inona ny dikany ka eto dia manao fanambarana ho aminareo mpanao gazety ary mangavy avoaka anareo mampitandrina ny Afary Malagasy ny tenako amin'ny message fandrahonana olona io. Mampitandrina azy fa izaho tsy prime ministre akory na ry amin'ny vady filoham-pirenena ka mpanao milalao azy tsy miara-miasa aminy fa député Madagasikara voafita ary manana andraikitra eto ka manoloana an'ireo fandrahonana sy zavatra atao amin'ny Afary Malagasy eto dia manambara aminareo mpanao gazety aho fa ametraka fitoriana any amin'ny lehibe ny fampanoavana. Fisolokiana avolenta makasika ireo raharaha fifanolonana ara-tany ihany koa no ametrahany ity filohan'ny voamera-panadiady makasika ny olona ny fananantany ity izao fitoriana izao. Raharaha misy avaly no ananana profatreto fa nahitany izay fisolokiana izay. Misy eo amin'ny famendrifendrona ny mpitaraina izany mitoy amin'ny fametrahana fitarainana any amin'ny tribonaly ary miafara amin'ny fampiororona ny vahiny indrindra fakarana amin'ny alalan'ny haino aman-jery izay angatahana volabe dia tsoahina moramora ny fitarainana avy eo. Isany amin'izany ny raharaha fanotofana tany teny Anosizato. Nitondra fantsiana makasika ny zava-nisy marina momba ny ady tany teny akadim-bahoaka nampifanolana vahoaka anjatony tamin'ny filatexa ihany koa ity voamera ity. Nanokatra fanadihadiana makasika ny fikambanana Afary Malagasy ny voamera ataoriana ny fahazoana taratasy fitarainana avy ampitandro filaminana ny sahana raharaha fisolokiana nataon'ny filohan'ny Afary Malagasy tamin'ny datany 10 Desambra 2020. Ny andindiny moa dia ho hitanao amin'ny fandaharana l'actualité eto amin'ny fahitalavitra matv.